tsy daholo zanagasikana mbola avy nareo tafatafa resadresaka mahakasika ny fiainana misy atao amintsika andraisantsika androany dia ho an'ny ray aman-dreny tsy laitra mibasa fananarana ny tanora ankehitriny leo be zahay dia aleo ny fiainana no ananatra anazy. Ny lehilahy dia eo ihany koa manozona sy manaratsy hoe alao izy matom-bola kanefa zay koa ny tena tadiavina. Resaka voalohany zany eto amin'ilay makorelina mivaribody no resantsika ho an'ny zaza tsy ampy taona. Petraka amin'ny ray aman-dreny resaka voaloha. Fa maninona ianao ray aman-dreny no reraka mananatra ny zanakao? Faly ery ianao ray aman-dreny nanamboatra ny zanakao mifampitotona niaraka tamin'ny vadinao tany 10 minitra mivoaka ny zanakao fa noho ny efa lehibe ny zanakao tsisy raharay ny tainao an'izany fa aveleo izanao izay tiany ihany. Ray aman-dreny vonganova ianao zany raha zany nataonao. Aza manamboatra zazakely, sitraponao no te hanamboatra zazakely eo. Io zaza io tsy mazimazia ohatran'ny renim-pamonjy taloha le hoe mazimazia be voky izy fa ianao ray aman-dreny niraikitra mifampitotona tany dia avy eo ianao avy eo marary fo mananatra anazy. Alaina ohatra fotsiny maty talohanao io zanakao io. Zafady. Ianao nge tsy maintsy hitomany, tsy maintsy alahelo ianao. Arozy ianao andray ny zanako tokony andevina anandray maty taloha. Vaky vody aloha loatra ny zanakao. Andray kiaka tena na mariage fa afaka baraka amin'ny fiarahamonina izay. Ay, narary fo ianao izay. Ambony izay nantsira ny lehilahy izy. Andray kiaka mafy malahelo e. Saingy tsy maintsy efina satria tsy na zanaky ny tena. Zanaky ny hafa hainao tsara mihitsy manaratsy anazy fa raha zanakao tonga aminatin'ilay loza tsy maintsy marary fonao na dia mikitakita sy miketoketoka ny zanakao azy ianao. Efa noho izany zany torohevitra ho an'ny ray aman-dreny aza reraka ianao. Raha tsy tianao hitombo ilay areti-po sy areti-tsaina sy areti-nandoha azo anao raha misy fahavoazana mahazo ny zanakao aza reraka ianao manoro ny ankizy indrindra fa rehefa atao amin'ny tanora. Rehefa tanora ny ankizy tsy azo kapohana hoe lakona na opaina na omena totondry indrindra moa fa eny amin'ny mason'olona. Fa inona no tokony ataonao raha ohatra ka te hananatra ny zanakao ianao? Fitiavana. Zany fitiavana zany tokony tsy voavidim-bola. Vao tonga avy mianatra vany izy zao dia alefaso fanoro bonjour pis bonjour elahy lesy aiza mandroka kely amin'ny maman zay petrahany aloha. Inona no tokony atao sakafo andry? Ny sakafo ataony elahy andao aloha ampiony ampiony mandro sakafo fa ratrizay lahy rehefa manambady raha reraka vadiny lahy rehefa miteraka dia tsy maintsy mahandro sakafo ny vadiny lahy. Raha vehivavy indray indry zao misy bady mahataratara ndriha fa avindry atorony eny mandro sakafo amin'izay indray tonga dia mahay mandro sakafo be rehefa mandeha manambady. Tsy tonga dia fantatry ny eny ilay zavatra ataoko any ambadika any. Zay aloha moa dia atao ny zanakao. Rehefa afaka herinandro indray ianao renim-pianakaviana ohatra hoe tia manao baskety ny zanakao vavy da any ianao mody milalao baskety eo dia eo ianao mody sady miresaka aminahy. Isakina raha ilay sipandriny isakina ohatrany tena metimety amindry mihitsy iny. Mba hitao tiaka izy fa tena tsara mihitsy izy rehefa entindry aty aminay aty fa tsy azo afempena any ambadika any. Dia eo ianao rehefa tonga ilay zanak'olona avy eo dia fampiresaka famitany zavatra hoe inona ny tanjonareo anankiroa. Fa tsy dia eo fotsiny dia ozona be nataonao ray aman-dreny. Tandremo Isa rehefa nanokatra fe fa 2 taona 3 taona efa mibanaka be le fory. Koe tandremo ahoana? Lerona rehefa variana anezika makorela miaraka amin'izao tovovavy rehetra rehetra koe tandremo amin'ny ahoana? Tsisy tanora voasakanao amin'izany tandremo zany. Fa raha fenanao an'io vao tanora mandeha midingin-drano atoroy anazy zany lalam-piainana indrindra fa ho an'ny tovovavy aloha. Eo izy zao dia miaraka amin'ny papa saosy dia rehefa tonga vany izy misy olona mividy kiraro vaovao akanjo vaovao tsy mba tonga saina ve ianao ray aman-dreny fa taiza nahazo ny kala ratsy tian'ny akanjo vaovao sy kiraro vaovao nefa miasa zay. Fa dia hoe avelao hanaro ny fiainana any ray aman-dreny tsisy saina ianao raha zay ny ao anatin'ny sainao ao. Sitraponao no te hanamboatra zaza amin'io zanakao io ianao fa aza ilikilika any amin'ny hafa. Facebook ve nda tiavinao nanatra ny zanakao taraiky maninona ny Facebook no enjehanao? Tsy Facebook mihitsy fa ianao ray aman-dreny. Ianao ray aman-dreny namoaka anazy tao aoriana 9 volana. Ianao ray aman-dreny mandoa vary, ray aman-dreny mandoa nicolage, ianao ray aman-dreny miantoka sakafo sy rehetra rehetra. Ko Facebook no omenao tsiny taraiky eo ianao. Anaro ny zanakao anatin'ny tokantrano lavatra anao raha ka te hanana vanina. Ho an'ny tanora ihany koa
Mieza mifanara-tsaina amin'ny ray aman-dreny rehefa tonga avy any am-pianarana mba manova raharaha mba hisorohana ilay fanenena rahatrizay rehefa hanambady ho an'ny lehilahy, ho an'ny lehilahy ilay tsy mahandro tantana. Omano miasa ny lehilahy izany hoe bady andeha hanambady nefa tsisy asa ary lery lehilahy ihany no manenina avy eo. Ary ilay mamaky mampiavaka etsy sy eroa dia Mbadinio ihany koa. Manao ve la vasectomie raha ohatra ka mbola tsy te hitaiza amin'izay mba tsy vaky ohatra sy vehivavy iarahany lehilahy mba hisorohana ilay mety manambady tampoka amin'ny tsy ampoizina.